Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina azy omenantsika anio. Tsy mifidy fotoanany ny asa fitoriana. Eny amin'ny toerana misy anao n'aiza n'aiza ka misy olona afaka iresahana, araka ny asana apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo tapany by amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nipetraka teo izahay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo dia mazotoa mitory an'i Kristy fa iny no mety lalam-pamonjena ho azy. Araka ny asana apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahaefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nisy vehivavy atao hoe Lydia mpivarotra lamba volomparasy avy any an-tanàna Tiatira izay nivavaka tamin'Andriamanitra dia niaino izy ary ny tompo nanokatra ny fony hitandrina ny teny izay nolazain'i Paoly. Mazotoa ny tompo ombanao. Vavaka isika. Raha eo, omeo fahasahianao, hitorony filazantsara anao na amin'ny fotoanany na tsy amin'ny fotoanany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko. Fiadanane.